dia amin'ny fofeno fifaliana tanteraka no androsona atao anatin'ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alalan'izao fandarana fampianarana baiboly zao zay manomboka tany amin'ny Genesis moatsika ka hiafaratra any amin'ny apokalipsy. Tsy maintsy vitatsika io amin'ny anaran'i Jesosy satria ny baiboly manambara manao hoe izay natomboka ao dia ho tratra hatramin'ny farany. Na aiza no ahitanao izao fandarana zao na ao anatin'ny tokantrano ianao mijery fahitalavitra na amin'ny YouTube na amin'ireny karazana serasera maro samihafa ireny dia hoy zay hoe mahasoa dia mahasoanao tokoa ny fanarana izao fandarana izao. Ny eto amin'ny fanolorana dia ny mpanompon'Andriamanitra lehilahin'i Jehova rain'ny ministera vaoniolokona ny Amitié Chapelle Internationale dia ny pasteur Hertina Davidson Andriarmalala. Eto anilany eto ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra zanany ara-panahy pasteur Jean Anthony miankohaka amin'ny fahasoavana sy miositra ao anatin'izany mpanompon'Andriamanitra izany. Faly miaraba anao pasteur. Manona fiadantobanao pasteur Anthony dia miarabantsika mianakavy toboka. Ivavaka avy hatrany ngamba ny tena koa ametraka eo apelatanan'Andriamanitra ity fandarana androany ity satria somary afampana kokoa ny famohan-kevitry ny soratra masina amin'ity anio ity. Ivavaka ny tenako. Jehova Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanakao satria fahasoavana ny mbola ahafahanay hitondra ny teninao ndray amin'ity anio ity. Angatana tompo ny fananao masina hidina ao anatinay anananay fahasahiana hitory ny tena fahamarinana ara-baiboly amin'ity androany ity. Ireto mpijery ny fandarana ireto ihany koa tompo dia ho ambininao mba tsy ho diso anjara amin'ny fahasoavana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ta io ny herinaratra tsy hisy fatapahana, ny fitaovana rehetra tsy hisy fahasimbana mandritra ny fotoana anarano reto olona reto ny fandarana amin'ny anara maheran'i Jesosy. Amen. Josoa toko fafito pasteur andininy fafolo no vakitsika akana lesona androany. Josoa toko fafito andininy fafolo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehova tamin'i Josoa, mitsangana nahoana no miankohaka toy izao ianao? Efa nanonta ny Israely ka nivady ka nifanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zavatra voaozina izy, sady nangalatra sy namitaka koa, ka nataony ho ao amin'ny entany. Koa tsy majanona eo anoloan'ny fahavalony zanak'Israely, miamboy eo anoloan'ny fahavalony izy satria tonga voaoziny. Tsy omba nareo intsony raha tsy ho levonina tsy eo aminareo ny zavatra efa voaoziny. Mitsangana manamasina ny vahoaka ka lazao hoe manamasina ny tenanareo mandra-pamaraina fa izao ny lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Eo aminao misy zavatra efa voaozina ry Israely eo, koa tsy mahajanona eo anoloan'ny fahavalonao ianao mandra-panaisotrareo ny zavatra efa voaozina tsy ho eo aminareo intsony. Eny pasteur zay tantara izay no akatsika lesona indray zany androany. Tantara ny zanak'Israely niaraka tamin'ny Josoa ary ilay lehilahy atao hoe Iakana. Zay zany ny tena votoaton'ny resaka eto. Androany tsika hiresaka ny hoe Andriamanitra tena tsy misangisangy mihitsy, ary Andriamanitra tsy mivazivazy mihitsy, ary Andriamanitra tena matotra mihitsy, tena matotra amina fitantanana sy amina zavatra rehetrarehetra atao. Ny tena zavatra mampalahelo manko pasteur Anthony dia lasa ataon'ny olona kilalao indraindray ny fivavahany. Lasa ahoana moa le hoe kilalao? Ao zany le dikan'ileo kilalao dia ohatrany hoe lasa tandrevaka, lasa kitotoho, lasa ohatrany hoe samy manao izay tiany ataony olona, samy manao izay saim-patany olona amina resaka fivavahana, ary misy zavatra tsy takatry ny olona mihitsy zany indray le hoe ahoana le hoe mifandray amin'Andriamanitra, ahoana le hoe mivavaka, ahoana le hoe manompo an'Andriamanitra. Zay zany misy zavatra tena tsy takatry ny olona. Ary zany nge pasteur ny mahatonga ny olana hoe be da be ny olona lasa tsy mandray vanim-bavaka mihitsy na mivavaka ary ny hafarany le fivavahana ary lasa ohatrany hoe fandan'ny mpotoanan'ny olona tsy manan-katao, zany hoe ny olona mahatsapa hoe tsisy voka ny fivavahana, ny olona mahatsapa hoe tsy mamaly vavaka Andriamanitra,
ny olona mahatsapa hoe tsisy atao ino mo fa marary izy de makany amin'ny dokotera ihany marary izy tsy manasitrana azy ny fivavahana manana olana izy tsy mahavany olany Andriamanitra dia lasa manana raisonnement ny olona hoe ny fivavahana de fandanimpotoanan'ny olona tsy manakatao fandanimpotoanan'ny olona tsy manakatao zany efa tena miteny aminao pasteur Anthony fa ny fivavahana tsy zany ny fivavahana tena misy vokany ary tsy mandany vola tsy toko tsy foroany tsika mampita amin'ny aino amanjery mampita amin'ny Facebook mampita any amina tambajotra seraseza maro isan-karazany raha tsisy vokany fivavahana mahita tsika andro manalina olona sitrana amanjato ny isanandro de sitrana ivavahana mahita tsika olona isanandro ao anatina olana arabola tokatrano zay tsy manambola tena ao anatina korotana fahantrana trosa no vahan'Andriamanitra ny fiainan'ireny olona ireny mahita an'izany tsika isanandro raha la pasteur Anthony mahita tsika fiainan'olona maro be tena miova fiainan'olona maloto maizina rava potika miova ary zany no mahatonga tsika na dia misy azany mieritreritra fa ny fivavahana fandanimpotoana de tsika kosa tsy reraka mampita an'izany eto satria mahita isika fa tsy fandanimpotoana ny fivavahana fa ny fivavahana de tena fiainana azahoana zavatra betsaka fa saingy kosa nefany rehefa tsy hain'ny olona araka ny tokony izy le fivavahana tsy hain'ny olona ny manompo an'Andriamanitra dia tsy ahitana vokany le izy tsy ahitana vokany izy pasteur Anthony anisan'izany zao mampiseho an'izay ty tantara eto ty eto amin'ny toko fafito ty de mampiseho an'le hoe raha mijery ny tantara ianao hatrany amin'ny Exodus mandrapatonga amin'ty Joshua ty de tantara namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy any amin'ny tany Egypta hoatiny amin'ny tany Kanana zay jaty ny tena votoatin'ny tantara hoe navoaka avy any amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely any amin'ny tany Kanana ary ny zavatra hitanao de zao nisy fandresena foana nisy fomban'Andriamanitra foana nisy Andriamanitra nietsika foana tao anatin'izay le hoe tena hoe Andriamanitra namoaka ny zanak'Israely zay na iza fahavalo anakanazy niza nanienjika azy de nandresy foana ny zanak'Israely mandrapatonga tany amin'ny tany Kanana noho ny efa mitsofoka ato amin'ny tany Kanana nefa zareo satria efa tena mitsofoka mihitsy io pasteur Anthony dia nanao erreur nanao adosoana goavana lehilahy anankiray atao hoe Iakana Andriamanitra efa niteny Andriamanitra efa nilaza hoe ny zavatra rehetrarehetra ho Jeriko de voaozona ho an'Andriamanitra ino moa dikan'le voaozona ho an'Andriamanitra zany hoe dikan'le voaozona de zao tsisy afaka maka n'ilay arena ho Jeriko zany satria ho anazy manokana ho an'ny tenany manokana fa rehefa rava Jeriko satria mifiaino arena to Jeriko de zay arena rehetrarehetra ao dia nitenen'Andriamanitra hoe ho atao amin'ny fanaky Jehova zany hoe ho ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra de ampiasaina ny volamena ny volafotsy de ho atao any amin'ny tsy haiko andininy fafirana misy an'iny tenin'Andriamanitra iny hoe ho atao amin'ny fanaky Jehova ny volamena sy ny firavaka rehetrarehetra ao ny zavatra nisy nefa pasteur Anthony de zao nisy lehilahy anankiray tao hoe Iakana naka nahita anjam-bolamena ngeza be izy de nalaim-panahy ngarainy nalaim-panahy de ozy izy hoe alao alainy ty de aprime fa tsisy pahita de amidy olovain'ny taranaka ny orina kely ihany ary de nitera-doza zay satria tsy nisy olona nahita an'izay azonao tsy nisy olona nahita ny nakany Iakanan'izy io fa Andriamanitra kosa nahita ny nakanan'izy io ary ny zavatra tena loza tao ambadika izy pasteur Anthony tao ambadika izay fandikana izay tenin'Andriamanitra zay fandikany Iakana zany hoe nangalatra izay anjam-bolamena izay de tsy Iakana ihany no fahaizan'Andriamanitra tsy Iakana ihany fa raha mandinikytsika ny ao amin'ny tantara eo amboniny io de ny zanak'Israely rehetra mihitsy ny nahita loza resy teo alohan'ny fahavalo
de ny zava-doza nefa paster Jean Anthony zany dia tsy hiakana ihany nahita loza tao anatin'izay le fandikanany ten'Andriamanitra zay fa ny zanak'Israely rehetra ny fiangonana ray manontolo fiangonana ray manontolo fiangonana zanak'Israely nahita loza teo amina tanàna kely atao hoe ay eritsereto ane pasteur hoe ny zanak'Israely niady tamin'izany amalekita zany moramora ny andreseny azy ny kananita ny mpanjaka rehetrarehetra tao akanana firenena matanjaka daholo zany resiny zanak'Israely mora foana nefa ity le tanàna kely atao hoe ay ity de tsy resiny zanak'Israely tsy resiny satria naninona nisy fahotana tafiditra tao le fandikan-dalàna nisy halatra anataonyity atao hoe akana tena io pasteur no mana-pirofo fa Andriamanitra tena tsy mandevitra mihitsy tena tsy mandevitra mihitsy amin'ny zavatra tsy mety ao am-piangonana amina zavatra tsy mety ao am-piangonana jerenao ange zavatra anankiray voalohany aloha de hoe hiakana no nangalatra ary tsisy nahalalany hoe akana io hoe nangalatra akoatra an'Andriamanitra irery tsisy nahita azy mihitsy tsisy nahita zavatra nataony jerenao zava fanazavako ao anatina fiangonana anankiray io pasteur Anthony misy antony hoe itoeram-pivavahana mikatso le toeram-pivavahana tsy misy fahagagana intsony misy antony pasteur Anthony reny fiangonana mikorotandava mandava taony reny miady ny tekona miady kidrakidra miady vola miady ny komity ahoana mo pasteur no anajehan'Andriamanitra ao anatina fiangonana anankiray fiangonana anankiray feno korotana fiangonana anankiray feno adila fiangonana anankiray feno fifanenjehana ahoana no ampanjakany Jesosy ao anatin'izany fiangonana izany efa niaina tamin'izany a pasteur fa efa nisy fotoana niaina tamin'izany fotoana hoe miady ny mivavaka ao am-piangonana indrindrandrindra misy pasteur anankiroa pasteur telo nyray mitantana fiangonana ray na mpiara-miasa amina komity na loha olona ka samy mahay mitory-teny samy efa manomboka mahay mitory-teny ka manomboka misy korotana tsy manarika ao Andriamanitra tsy manarika ao Andriamanitra dia Andriamanitra matotra Andriamanitra entitra teto zao jerenao tsara hoe nangalatra iakana ary tsisy nalala fa ny fiangonana iray manontolo mihitsy ny savoritaka ary zao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy fa telo amby folo ozy izy eo amindininy fa telo amby folo mana hoe mitsangana mana masina ny vaoaka ka laza hoe mana masina ny tenanareo mandra-pamarina ny andro fa izao lazany Andriamanitra ny Israely eo aminareo misy zavatra efa voaozina ny Israely eo ko tsy mahajanona eo anlohanareo eo anlohan'ny fahavalinao ianao mandra-panaisitro ny zavatra efa voaozina tsy hoe ho aminareo intsony de eo ary amin'ny andininy fa andininy eo ambony eo de izy tsy omba anareo intsony ao izy tsy omba anareo tsony mandra-panaisitra anareo ny zavatra efa voaozina tena raha vao misy zavatra pasteur ao anatina toeram-pivavahana anankiray indrindra fantatra na pasteur teto areo mbola tsy fantatra tsy nandefitra Andriamanitra maika fa hoe misy fahotana fantatra ao am-piangonana kanefa andeferana nefa leferina tena tsy mandefitra Andriamanitra pasteur Jean Anthony anisan'izany ohatra anisan'ny tena fahotana zay azo verina ange zao pasteur ao anatin'ny fiangonana dia ny atao hoe fitiavam-bola ny fitiavam-bola ao anatina toeram-pivavahana ary zany ny anisan'ny ampitandremako mpanompon'Andriamanitra maro io zao ny zavatra nytenen'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely eto de hoe reo le volamena vola fotsy dia natokana ho an'i Jehova nefa nangalariny akana eo pasteur no tiako marihana tsara amin'ny resaka hoe fitantanam-bola am-piangonana indraindray ny mpitandrana dia mieritreritra hoe fa folo-karena anjarako iny zany masy mandidy ady zay tiako anaovana an'izy io zay tiako anaovana an'izy io de lasa gaboraraka ny fitantanam-bola am-piangonana mandeha amin'ny zavatra tsy tokony ho alehany fitantanam-bola am-piangonana lasa karazana ataon'ny olona ilay fivavahana ary eo ny tena dangereux amina resaka fivavahana ankehitriny lasa atao fitediavam-bola ikaramana fa tsy eo amle tanjon'Andriamanitra intsony Andriamanitra ika pasteur Jean Anthony rehefa
ny antony anaovana ny vola ho tao anatin'ny fiangonany nanaovana fanatitra ao anatin'ny fiangonany dia hitomana fanahin'olona amonjena fanahin'olona ampiasaina ho amin'ny asan'Andriamanitra anaovana tena hoe ikelezana aina mihitsy zany amin'ny ahafahana mitoro filazantsara satria Jesosy efa ho avy tsy hoe le zay ny anaovana ny vola fa tsy hoe tonga ny vola ho mpiangonana dia hoentina ho amina rendrarendra hoentina ho any amin'ny lalina mody lalina ninao amina adalàna lalina ninao amina fiainana ataoko hoe ahoana misy toeram-pivavahana ohatra zany manko pastery lalina nina fotsiny vola io ohatrany hoe zay tia nanaovana azy fa mitondra amina aitsatsy fa mitondra loza mitondra ozina ary mitondra ozina ho an'ny fiangonana iray manontolo dia zany ny ahitana hoe misy fiangonana tsy ahitanao fahagagana mihitsy fiangonana tsy misy fanasitranana zany fiangonana tsy maroka devoly zany fiangonana ohatrany maina ho anatin'ny toeram-pivavahana mainao satria Andriamanitra tsy manarika io satria miodina any amin'ny tsy tokony iodinany ny zavatra rehetrarehetra ary Andriamanitra sary-piaro io anjam-bolamena inga paster zantonika zavatra kely fa napasary-piaro an'Andriamanitra ny n'Andriamanitra rehefa marina dia marina fitatana am-piangonana rehefa marina dia marina firifiry no paster any anatina fiangonana any misy alatra arabola alatra ataon'ny komity alatra ataon'ny mpanisa fanatitra alatra fanodikondona mbola ampiangonana alatra ataona présidana choral alatra ataona président décone solopitandrina fangalaram-bola sinsitsy re mandrakariva zany mitondra ozony reny paster ary zany mahatonga ny fifoazam-panahy maina ao anatina toeram-pivavahana misy karazana ozina anankiroa pasteur afaka hitranga vokatr'izay tsy filaminana ao anatina resaka fakana zavatr'Andriamanitra zay eto zao raha ohatra mijery tsika pasteur hiakanana nanao nataony ary rehefa nangalatra ny anjam-bolamena io izy dia ny fiangonana iray manontolo no resy teo anoloan'ny fahavalony anankiray ihany koa pasteur raha ohatra vakitsika ny andininy ary ambanimbany ary dia Andriamanitra tsy nanaiky mihitsy raha tsy tena ringana io akana io sy ny vady aman-janany zany hoe niatra trany anatin'ny tokantranon'io akana nangalatra zavatra io ilay ozina pasteur ary dia ny vava moa ny tany tamin'izay fotoan'izay dia nitelina azy sy ny ombiny sy ny osiny sy ny vady aman-janany sady ny toram-bato izy no ny vava ny tany nitelina azy ary izay zavatra zay pasteur no tiatsika ho apita amin'reto olona mahitatsika reto amin'izao fotoan'izao satria foana zany hatramin'izay ny hoe misy fiangonana tsy mazava ny fitatanana manjavozavo ny fitatanana ny vola miditra fa gaboraraka ny fitatanana anazy reny zavatra eny dia mahatonga an'Andriamanitra tsy anatrika voalohany ao anatin'ilay toeram-pivavahana tsy misy fagagana ao tsy misy fanasitranana ao marary tonga ao tsy hisitrana ary nisy fotoana pasteur invité tamin'izay nanatrika tany anatina fiangonana anankiray dia gaga fa tao anatina fotoam-bavaka no nisy fanaratsy nietsika le démonie zany rehefa nietsika le fanaratsy dia navoaka ny ivelan'ny fiangonana le olona nietsika devoly satria tsy voaroka mihitsy le fanaratsy zany tao anatin'le fiangonana dia navoaka tany ivelan'ny fiangonana dia nifatorana rojo viny ny hafarany dia gaga moa tamin'izay hoe ny fiangonana tao anafahana olona fa magaga indray misy karazana toeram-pivavahana amin'izao tsy afaka mihitsy le fanaratsy ao anatin'le olona pasteur fatorana rojo vy zany hoe tsy miasa ao mihitsy Andriamanitra satria goragora be le fitatanana ary tsy vitsy ihany koa pasteur misy karazan-javatra mampalahelo be fa ny olona voatonga ao anatin'ilay trano fivavahana matetika no mahita ny herin'Andriamanitra fa ilay olona efa azo lazaina hoe nahazo azo taona efa mpiandraikitra be ao anatin'le fiangonana no ohatrany lasa tsy tahin'Andriamanitra mihitsy satria matetika rehefa mahazo andraikitra le olona dia miolakolaka eo anatrehan'ilay andraikitra nametrahana azy dia zay no mahatonga azy lasa mandalo fasahiranana foana ao anatin'ny tokantrano satria diso miolakolaka amin'ilay zavatra napetraka Andriamanitra teo aminy mahatsiaro ihany koa ilay tantaran'ny Ananias Safira pasteur ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 15 rehefa nahitan'ny olona rehetra izy nanatitra ny vola tao an-tranon'Andriamanitra dia mba ny ray tetika koa izy nivady namaritra fananana dia niraisaina manao hoe ity ampahany ity ho afenitsika tsy atoritsika an'izaniza fa tena sekrentsika roa tsy ambara telo fa ity ampahany ity no
andeha olazaintsika eo anatrehan'ny apôstôly hoe ity ny vola rehetra de tonga moa izy mivady nanatitra an'ilay vola teo atongotry ny apôstôly teo atongotry petera de nyteny petera hoe reto daholo ve le vidin'ny tany de eno izy izy reto daholo le izy de teo moa ny apôstôly nylaza manao hoe fo mbola tsy namidy ny tany tsy anao ihany va rehefa namidy tsy anao koa va fa nahoana nareo mivady no miray tetika andainga amin'ny fanamasina tsy nisy apôstôly nahita tamin'izy mivady nanitrika an'io vola io tsy nisy apôstôly nahita tamin'izy nyray tetika nanodikodina an'io zavatra io nefa kosa Andriamanitra nahita tahaka ny tamin'ny tantarany kana teto iakana anakan'io anjam-bolamena tao iay io tsy nisy nahita tsy nisy nafantatra fa nagaga Andriamanitra nahita ary araka ny tenin'ny pasteur teo moa hoe misy karazana fahotana ao am-piangonana tsy hitan'ny pasteur fa hitan'Andriamanitra fa misy kosa fiolakolana tena hitan'ilay mpitondra fivavahana mihitsy fa le mpitondra fivavahana tsy avy anitsy ka tamin'izay fotoana zay de ny olana moa nitendany Ananiasy tonga koa nyvadiny avy tany mbola nandainga koa de ny olana ihany koa nitendany ary maty zany hoe mampiditra fanana fahafatesana ao anatin'ny tokantranonao ny fiolakolanao amin'ny zavatra anankiray napetraka Andriamanitra eo aminao ny teny ianao te pasteur hoe ny Andriamanitsika de Andriamanitra matotra ary izay koa nyteny hoe am'izay mahitsy no isehony fa mahitsy am'izay marina no isehony fa marina fa am'izay mpiolakolaka no isehony fa lalintsainao misy fotoana Andriamanitra le olona misy fotoana le olona pasteur miolakolaka any amin'ny resaka fanatitra sy fahafolokareny raha tsy resaka tsika pasteur fa tadidiko tsara nisy fotoana tao anatin'ity fandarany ity nyresahanao teto pasteur tamin'izay fotoana zay fa milamina aveo zay ianao sainao raha ohatra ka hoe no tahin'Andriamanitra ianao amina million ny fanatitra ho arotsaka ao any am-piangonana 50 ariary 250 francs de tena fiolakolana zany pasteur misy ihany koa le olona raha mbola kelikely ny vola azo ny manala an'ilay fahafolokarena izy ny olona manala fahafolokarena ne tsy hitana pasteur ny olona manala fahafolokarena tsy hitan'ny ao am-piangonany fa sekrenao sy Andriamanitra iny fa misy fotoana le olona tsy mahatoky am'izay zavatra zay mangalatra an'izay tokony anjaran'Andriamanitra ary vokatra zay zavatra zay de gaga le olona fa coincé fidiram-bolana gaga izy fa le vola nampiriminy ao matory izy amin'ny alina tonga ny maraina verina isaina banga le izy gaga izy fa tonga le vola miaraka am'le vola tonga vo nangalarinao zay tokony ho an'Andriamanitra de gaga ianao fa misy aretina tonga tampoka ary zao moa misy an'ity karazana virus avy any ampitan-dranomasina ity mianaka pasteur de gaga ianao fa rehefa lany io vola io de sitrana ho azy le aretina fa raha mbola tsy lany io vola io de ohatra ny fandimy marary zany foana ao tokantrano zay le hoe mangalatra zavatra ianao zavatra ny tenenin'Andriamanitra aminao nefa mbola dikainao ny vokatra zay de mitondra blokazy ao an-tranon'Andriamanitra ary ny faharoa lasa mitondra ozona sy fanana fahafatesana ao anatin'ny tokantrano pasteur Ertina marina zany pasteur Jean Anthony misy zavatra anankiroa nyresahanao teo voalohany le fitantanana ao anatin'ny fiangonana aloha zay efa nyresantsika teto pasteur hoe raha marina nge pasteur tsy ao anaty baiboly zany manao opération gâteau zany tsy ao anaty baiboly zany hoe anangom-bola ianao de anao gala évangélique mba hanohanana ny fiangonana tsy ao anaty fiangonana zany tsy ao anaty baiboly zany hoe anangom-bola ianao dia angataka fanampiana any amin'ny karana any amin'ny sinoa any amina orinasa anagarana ny fiangonana mandefa valom-piano le faso zay azonareo atao anampiana ny fiangonana fa hividy tôle zay hividy ciment hividy any any amin'ny gentilisa ve ianao ny angataka fanampiana any amin'ny gentilisa izy moa ny fiangonana tsy latsain'ny gentilisa fa izany Andriamanitra reo raha marina nange pasteur tsy mila zany opération lasopy zany tsy mila déjeuner concert zany hoe andovoly ianao anohanana ny asan'Andriamanitra hoe ananganana ny zao ny vony asan'Andriamanitra tsy fanao zany eo anaty baiboly fa ny mahatonga ny olona manao an'ireny efa tsy miasa tsony Andriamanitra efa tsy mandraindraikitra tsony Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ny fiangonana nge pasteur ny tokony atanjaka raha misy orinasa tokony atanjaka indrindra eto ambonin'ny tany te fiangonana satria Andriamanitra mihitsy no partenariat voalohany fiangonana no partenaire voalohany fiangonana no sponsor ny fiangonana Andriamanitra mpamatsy ny fiangonana tokony atanjaka tsika tokony atanjaka ny fiangonana ary tsy tokony angataka any amina gouvernement na any amina ministre na any amina député zany hoe apio zay fa anamboatra ny tina fa ahoana moa ianao ny angataka any fa ahoana ianao ny angataka any fa izany Andriamanitra ao fa misy zavatra tsy mety ao pasteur
any ka tsy mitany fiangonan'andriamanitra zany ny mahatonga indraindray ao anatin'ny fiangonana misy fanatitra indroa intelo inefitra indimy inenina lasa resabola fotsiny sisany ao anaty fiangonana fanatitra rakitra momba an'zao rakitra momba an'zao rakitra momba an'zao rakitra momba an'zao ny fiangonana nefa pasteur tsy natao itedavam-bola ohatra zany ekena fa ilaina manao fanatitra averiko tsara pasteur Jean Anthony zay ilaina ny manao fanatitra satria ny fanatitra dia ny olona rehefa manao fanatitra dia mahatonga n'Andriamanitra hetsika hitahany olona io ny fanaovana fanatitra ny mahatonga n'Andriamanitra hita tokantrano anankiray raha tsy manao fanatitra io olona io fa matotra amin'Andriamanitra fanatitra tsy azon'Andriamanitra tahiny fa saingy ny fanatitra kosa tsy hoe sahirana ny fiangonana dia mila manao fanatitra mahantra ny fiangonana dia mila manao fanatitra sahira ny pasteur dia mila manao fanatitra tsisy an'izany ao anaty baiboly mila manao fanatitra fotsiny ny olona mba ho an'Andriamanitra mba hitahian'Andriamanitra an'le olona mpanao fa tsy hitahian'Andriamanitra ny fiangonana sy pasteur asara mazava mazava zany pasteur tsy natao hoe ampanankarena amin'ny pasteur ny fanatitra anao na fampolonkarena anao ny fanatitra dia atonga an'Andriamanitra hifamatotra amin'le olona fa tsy atonga an'le olona amatsy amin'ny pasteur hoe ho fiveloman'ny pasteur zay izy tsy natao hivelo ianao zany rehefa manao fanatitra am-piangonana dia aza heritseretiny ho amin'ny pasteur na ho an'ny fiangonana fa ho an'Andriamanitra mba hitahian'Andriamanitra anao azonao tsara ary reny pasteur tena tsy tokony atao reny renyle hoe pasteur mitarainao am-piangonana reny mba ampio are olona fa tsy manakanina zay menakafy ampio afa za tsy manana kiraro mba izatsitsy ahoana moa ianao pasteur anao angatangataka ao am-piangonanao faizany Andriamanitra ianao nge natao fitahiana ho an'ny afy ny anjara ny mpanompon'Andriamanitra pasteur dia mivavaka ho natao fitahiana ho an'ny mpino averiko indray mandeha pasteur Jean Anthony ny mpitandrina dia natao fitahiana ho an'ny mpivavaka fa tsy mivavaka natao fitahiana ho an'ny mpitandrina fa lasa mifamadika dia zany mahatonga ny olona manenjika fivavahana hoe lasa fikaramana fivavahana lasa fidedavambolana pasteur raha vao mieritreritra ianao hoe ireo olona reo ny mamelona anao dia mitombona ny resaky reny olona reny le hoe lasa fikaramana lasa fiveloman'ny pasteur ny fivavahana kanefa tsy tokony ho zay fa ny pasteur ny natao fitondra fitahiana ho an'ny vahoaka amin'ny alalan'le fahasoavana ao anatiny kanefa ny Andriamanitra pasteur raha vao misy zavatra tsy mazava ao am-piangonana misy zavatra tsy milamy maraka ny tokony ho izy ao amin'ny fitantanana dia foana ho azy ny fanomezam-pahasoavana Andriamanitra tsy mitaha ao zany asa raha mazava aminao zany zay teboka ray voalohany fa le teboka ray faharoa le nyresahanao teo le mpino satria le mpino koa nge pasteur arak'izay resaky zay misy zavatra tsy tafapita mihitsy any amina mpivavaka tsy mety nge pasteur zany hoe ianao olona milliardaire de 100 000 ny ataonao rakitra ao am-piangonana tsy mifanaraka nge zany tsy mifanaraka zany za vo maly arivo atao anatin'ny fotoam-bavaka ny atao anatin'ny tokantrano no mitantara amin'ny olona no namarana an'le fotoam-bavaka ny atao no ny teny any akonako ao anatina tomobile anankiray ao ohatra hoe bus na camion anankiray dia misy ny atao hoe chauffeur misy ny atao hoe aide chauffeur misy ny atao chauffeur misy ny atao aide chauffeur ny chauffeur dia mitondra ilay fiara mitondra amin'ny direction ao amin'ny volant amin'izay tiany hitondrana azy midina droite miditra gauche miaka-piakarana mampiditra vitesse izay ny atao hoe chauffeur ny aide chauffeur kosa dia izao mametraka kaly raha le camion be mavainy tamatavy reny zao dia le hoe ohatra miaka-piakarana le camion ka tsy afaka dia mametraka kalina pneu zay ny ataon'ny aide chauffeur ny aide chauffeur dia manampy an'le chauffeur manokatra capot rehefa misofo ny tomobile dia manokatra capot zay ny aide chauffeur zay ny aide chauffeur zany hoe mpanampy an'le chauffeur dia manolo pneu rehefa vaky ny pneu hoe dia chauffeur makamakaina dia ny aide chauffeur ny manolo pneu zany ny asany ny fanontaniana mipetraka dia hoe aiza ny placen'i Jesosy eo amin'ny fiainanao conducteur io sa aide chauffeur izy no chauffeur izy ny conducteur sa nataonao aide chauffeur fa be da be ampivavaka ny mametraka any Jesosy tsy conducteur ny fiainany tsy olona mitondra ny fiainany tsy chauffeur fa aide chauffeur zany hoe rehefa vaky pneu izy dia miatso any Jesosy
vonjeondray a jesosy fa vakympony azanao rehefa hitorona ny tomobile ny emotro anaty fiakarana vonje ho atompo kalio kely jesosy kalio kely eo aloha kalio aingana jesosy aidi chauffeur rehefa misy zavatra tsy mandeha dia io jesosy jerevokely eo motera aloha sokafo ny kapoa fa izy any ny conducteur izy any ny mbola amin'ny chauffeur raha apetraka ho aidi chauffeur jesosy dia aza manantena n'Andriamanitra hitahanao zany fa raha apetraka conducteur izy ka izy no michauffeur amin'ny fiainanao ho lasa lavitra ianao asa raha mazava zany pasteur ho lasa lavitra ianao raha izy no michauffeur ny fiainanao iray manontolo ka be da be ny olona tsy mahatsapan'izany hoe izy avaiza moa ivolanao io avaiza io arenanao io avaiza io fahasalamanao io avaiza io voninahitra nananao io ohatra anazy o pasteur Jean Anthony za de tena mitoraka saly io mekoaka eo anatrehan'ny tompo ary mivavaka ny vola mba ananako dia avy any aminy ny fahasalamana ananako avany aminy ny fahasalaman'ny zanako avany aminy ny fiarovana an'ireo vady aman-janako avy ao amin'i Jesosy ny arena mba ananako avy ao aminy ny tombonandro ananako avy any aminy ny rivotra iainako avany aminy ny voninahitra ananako avany aminy izy no conduire ny fiainako iray manontolo normal la bia pasteur zay rehetrarehetra ananako za tsy manome fafolo kareny zany za manitsy an'izany fampianarana zany pasteur Anthony raha tena Andriamanitra no conducteur amin'ny fiainanao dia tsy fafolo karena fotsiny menao azy zay mihitsy pasteur tsy fa tsy ampy zany fafolo karena zany tsy ampy zany roa alina zany tsy ampy ny fanatitra men'ny olona raha tena Andriamanitra loharanonao ka tsapanao hoe na vita trano ianao avy amin'Andriamanitra na azo tomobile ianao avy amin'Andriamanitra na azo fahasalamana amin'ny vady aman-janako avy amin'Andriamanitra tafita ny zanako avy amin'Andriamanitra ahoana no hanomezako fafolo karena ho an'Andriamanitra ahoana za ve ohatra nomen'Andriamanitra 10 millions de 9 millions hoaniko de que poako za sy ny vady aman-janako de 1 million fotsiny meko an'Andriamanitra ampandrosoana ny asan'Andriamanitra ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nge pasteur mila vola mila zavatra ampihodina azy zao tele zao nge volany mampihodina azy fa tsy mihodina amin'ny finoana fotsiny azonao ny caméra vidy caméra ianao volany zany ny courant na jirama tsisy hoe ho any amin'ny jirama ianao de tena hoe nenay fitoriana filazany tsara ka zay tsy mandoa volany alohanao any ny vola rehetrarehetra alohanao ny fanjakana vola zany pasteur Anthony vola daholo zany asa raha mazava aminao zany ary faly Andriamanitra averiko aminao na anao ny olona na tsy anao ny olona misy vola foana omen'Andriamanitra fa saingy zao iny le zavatra omeny le olona iny no ampihodina anazy rehefa matsiary le olona hoe tahin'Andriamanitra asa raha mazava zany pasteur ny fiangonana tsy natao angataka ny mpazalo pasteur tsoriko aminao za tsy mba mangataka amin'ny fiangonana zany za rehefa miteny fotsiny am-piangonana hoe anao an'izao tsika anao an'izao tsika zay vonona manao ary za de samy teny am'izao mivavaka am-piangonako zay tsy mitady olona be da be anao an'io fa mitady olona vonona na vitsy azy tsy mitady olona be deaibe fa mitady olona vonona tsy mitady olona be da be mba mandray anjara dao tsika za manao ray alina avy manao 10 avy mandoary zato avy tsika anaovana an'io tsy mitady olona be da be fa mitady olona vonona na olona anankiray ara-ny vonona de lasa io ary tsy mivazivazy mihitsy zary raha vao misy zavatra tao anatin'ny fiangonana de azavaiko amin'ny olona zany aza mieritreritra mihitsy nareo mahantra Andriamanitra fa ny zavatra anananareo rehetrarehetra io avy amin'Andriamanitra daholo ny tomobile io avy amin'Andriamanitra fahasalamanao io ane pasteur gouzon ray fotsiny miana amin'ny pneu ianao mandeha 100 km à l'heure iny de vita ny tantaranareo menakavy gouzon ray fotsiny de fa mety ampivadika ny tomobilinao fa no fiarovan'Andriamanitra anao voaro za efa mipersaka anatsipony tomobile pasteur fa tena no ny fiarovan'Andriamanitra de ohatra zao za zany malala hoe zavatra rehetra ary zany no mahatonga anahy ao anatin'ny fiangonana pasteur ny apahany vola raisiko be indrindra am-piangonana meko an'Andriamanitra meko an'Andriamanitra za tsy makany fafolo karenan'ny olona zany afaka manontany ao fiangonana ko za tsy mihinana fafolo karenan'ny olona zany pasteur atotoko amin'ny asan'Andriamanitra ny vola alefan'ny olona na fafolo karena na atsasaky ny karama na karama ny ray manontolo alefako amin'ny asan'Andriamanitra aminjenany reto mpijery reto tsy ianao mijery an'ity toroteny atao tokantrano ty nge re olona raha nabavy malalako raha malalako aza verinao fa tsy
gratuit ty toroteny to tonga aminao tsy gratuit misy volam-petsika io fa ny andraisanao azy ny gratuit fa mampiodina zao toroteny rehanao ato zao vola amina miliara sy amina million maro vao tonga tokantrano ty toroteny te raha tsy eo ny fanampian'andriamanitra zany ny mahatonga ny pasteur melohany idiranao a zany ny mahatonga fiainatokantran'olona maro sasany voaozona zany ny mahatonga fiainatokantranony maro tsy tahin'andriamanitra satria jesosy tsy nataony conducteur eo amin'ny volant ny chauffeur fa ataony aide chauffeur rehefa porotry ny aretina izy vao miantso an' jesosy rehefa tototry ny olana izy vao miantso an' jesosy ampikely aloha rehefa manao marsarely amin'ny fiainany voatoany kely eorinao aloha fa ataovy ny olaharanao eo fiainanao izy ataovy conducteur amin'ny fiainanao izy de ahitanao zavatra ho ataon'andriamanitra eo fiainanao fa anakarenina ho tahin'andriamanitra no avinao pasteur mahafinaritra be le fanazavana pasteur hita hoe lina be ny olona ato anatin'ny tokantrano manaraka an'le izy matsiaro ny tantaran'ny Nebokadnezara pasteur Ertina nisy taona mpanjaka Nebokadnezara Andriamanitra nametraka azy teo amin'ny fitondram-panjakana ary ny firenena amanjato nisy taty ambonin'ny tany natanjaka be 720 ny firenena feheziny taty ambonin'ny tany zany hoe tena hoe natanjaka be ny fanjakana Andriamanitra nametraka azy eo fa noho ny niakatra teny amin'ny voninahiny izy de nanao fa hoe nitanjany sy ny heriny natongavany amin'izany toerana zany ary rehefa nifantoka tany ny sainy hoe matanjaka mafy zany ny ezaka ny heriko ny fahaizako ny fahalalako ny expérience nananako no afako tonga amin'izao toerana zao de nanomboka nahitrin'Andriamanitra izy pasteur nazeran'Andriamanitra avy eny amin'ny fitondram-panjakana ary rehefa nazeran'Andriamanitra izy de ozy izy ny baiboly fa tonga tahaka ny ony voromahery ny ony ary naniry volo ny vatany nanomboka tsy tia pijatsony izy pasteur lasa gegy zany izy de feno volo ny vatany ray manontolo ary vilona no nohaniny zany hoe nivadika vavonina bare azy zany ny vavoniny vilona no nohaniny nandritra ny 7 andro misy olona mijery atsika pasteur nanana ny voninahiny teo aloha nanana ny plasiny teo amin'ny fitondram-panjakana tena mety misy olona mijery atsika am'izao fotoan'izao pasteur tena rehefa mandeha de tena anaovana cortège misy motara eo alohany mety tena nanana toerana mifanapahana ianao teo aloha gaga nefa ianao zao fa ohatrany lasa anarana fotsiny sisa no afantaran'olona anao fa tena nitsana ny voninahitra ao nahetrina Andriamanitra ianao satria nieritreritra fa tanjaka ao sy ny fahaizanao natongavanao tamin'le toerana misy ihany koa pasteur karazana taranak'olona nitsany ny dadabe nalaza be tamin'ny fotoan'androny ny ray aman-dreniny nalaza be tamin'ny fotoan'androny tamin'ny fananana rena tena lazaina mihitsy hoe taranakeringiandriny reny fa rehefa tonga amin'ny génération zao tena nitsana ny fiainany zara raha misy tomobile anankiray eo atokotany ary tomobile efa tsy mandeha fa ny akoho sisa no mitaingina azy eo amin'ny kapony akoho isaky ny ariva no maneno zany hoe efa tena nitsana ny fiainana satria nieritreritra ianao fa efa matanjaka ny ray aman-drenanao natanjaka ny dadabe anao sy ny bebe anao de taranak'olona ohatr' zao tany ny fantohan'ny sainao fa tsy nifantoka tamin'Andriamanitra ary zay natonga anao nahitin'Andriamanitra nafinaritra tamin'ny toepon'ny Nebokadnezara nanomboka niverina ny sainy pasteur nanomboka natsiaro izy hoe tena tsy ohatr'izao ny fiainako taloha tsy ohatr'izao ny voninahitro teo aloha de nanomboka ny ankohaka sy ny vavaka tamin'Andriamanitra izy ary rehefa ny fona sy ny bebaka tamin'Andriamanitra de nanomboka naverin'Andriamanitra tamin'ny laoniny indray ny fiainana toy zany koa le zanakadala pasteur nieritreritra izy tantara hitantsika ao amin'ny lioka toko fa 5 nieritreritra izy fa tena zanaka miliardera zanak'olona manaka atao zay romoromo rahalahy ihany ny zanaky mama sy papa de iliba anao an'izao tsy nieritreritra izy fa avy amin'Andriamanitra io areny io tsy nieritreritra izy fa io fitahina ho an'ny rainy io de avy any amin'Andriamanitra Andriamanitra ny loharanony fitahina Andriamanitra ny loharanony fahasoavana de nieritreritra izy fa mahafaka manao zay tiako atao satria manan-karena ny ray aman-dreniko ary zay ny erreur ny tanora am'izao fotoana zao mieritreritra fa hoe zanaky ny mpanan-karena mieritreritra fa hoe manan-katao dada sy mama fa tsy mieritreritra hoe avy amin'Andriamanitra io arena sy io fananana ananany ray aman-dreny io de nangataka fananany ray aman-dreny de nentin'ny liba ary ny afarany moa
lany fananana satria lasa tsara fanahy be tamin'ny fotoana io ohatran'ireny dadabe noely mizara boambo am'izay olona hitany reny de io vola io tena zarainy am'izay olona rehetra misy fotoana ny olona pasteur rehefa tsy matakatra fa avy amin'Andriamanitra io vola sy arena io de ohatran'ny lasa tsara fanahy mihoatra noho ny Père Noël zao olona rehetrarehetra zao na manompo an'Andriamanitra na tsy manompo an'Andriamanitra na ny olona tsy mino an'Andriamanitra ary de lasa manao gaspillage izy amin'ny arena nomen'Andriamanitra azy gaspillage izy amina vola omen'Andriamanitra azy ary vokatr'izay de laniny teo am-pelatanany ary ny afaran'io rahalahy na zanaka miliardera aza de ny haniny kisoa no hoaniny ratsy eny zany haniny kisoa zany raha lasaina bavy io no nohaniny de tena hatramin'ny kisoa ara nanilikilika azy ihany koa satria rehefa nihinana ny haniny kisoa izy de ny kisoa ihany koa niady sakafo taminy teo zany hoe potika ny fiainana fa tao anatin'ny fampitehana io izy ny tonga saina hoe zanaka miliardera no ohatran'izao ny afarako andehody aho izy ny tiana resana de zao tianao loatra Andriamanitra tena tianao loatra Andriamanitra ary ny fon'Andriamanitra de mbola midobodoboka mahitanao tsy kisendrasendra ry havana ny nahitanao an'izao fandaran'izao fa fitiavan'Andriamanitra anao na ohatra ny ahoana ny voninahitra nanananao na ohatra ny ahoana ireo karazana fiainana efa niainanao tsaro fa tianao Andriamanitra raha ho tonga saina ianao fahitanao zao fandaran'izao ka iverina ny tena eo an-tongotra Andriamanitra de ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny indray ny fiainanao farany pasteur misy fiainam-pitiavan'olona am'izao fotoana zao tena ambony ambany mihitsy ny baiboly de manambara fa ny vady endry de lova avy amin'i Jehova tsy matakatra mihitsy ny akamaroany rahalamy zao fa io vadiny io de avy amin'Andriamanitra ny trano sy arena ozy izy de lova avy amin'ray fa ny vady endry kosa de lova avy amin'i Jehova nomen'Andriamanitra vady le rahalahy fa rehefa tonga tao atokantrano io vadiny io de mieritreritra izy fa ny bogositeny nazahoany an'ilay vadiny ao anatin'ny tokantrano ary rehefa zay no manomboka tonga ao an-tsain'le rahalahy de manomboka mivilivily lalana firifiry moa pasteur ny rahalahy am'izao fotoana zao vita mariazy ohatrany tamin'ny herinandro na iny vaovao fa misy izy mivady zay vao vita mariazy 3 volana maty ny vadiny misy vita mariazy eritaona maty ny vadiny misy vita mariazy natory arivany iny tonga maraina maty ny vadiny satria izy nieritreritra fa tsy avy amin'Andriamanitra le fitahiny tsy avy amin'Andriamanitra le tokantranony fa niera ny tanjany navitany mariazy izy mieritreritra fa hoe ny bogositeny nazahoany vady non ny fitahina rehetra de avy amin'Andriamanitra ary en force ianao tsy mahatsapa an'izany fa avy amin'Andriamanitra ny fanambinana de esorin'Andriamanitra eo aminao ny fitahina fa raha efa ny esorin'ny tompo eo aminao ny fitahina ka vonina ny teny ianao vonina ianao iverina amin'Andriamanitra misy ny atao hoe restauration divine na ny famerenana amin'ny laoniny pasteur Hertine misy ny restauration divine pasteur ny Andriamanitra tsy mivazivazy mihitsy tsy misangisangy mbola veripiano hoe misy principe ao amin'ny fivavahana itsika mpitondra fivavahana de tokony matotra mahitsy entitra amin'ny fitantanana ao am-piangonana tsy tokony zavatra gaboraraka nakototo zany na goragora ao am-piangonana pasteur fa raha vao misy zavatra goragora ao am-piangonana de mitondra oziny io tsy namelan'Andriamanitra ny fiangonany zanak'Israely rehetra vokatry ny fahotany akana lehilahy ray nanota nefa tsy namelan'Andriamanitra mihitsy ny zanak'Israely rehetra fa tonga de ny fahaizan'Andriamanitra ny dikan'izay ny fandeferana amin'ny olona anankiray eo am-piangonana io na de efa hitanao ny fahotana ataony zavatra tsy mety ataony fa ndefa de mitondra olana io pasteur Zantony mila alaminao io mila alaminao io ary tsy hoe ny zavatra tsy mety eo am-piangonana ihany fa zany no mahatonga atsika ny mpitandrina de tokony ho marina eo anatrin'Andriamanitra amin'ny fitantanana ny vola am-piangonana ny komity tahaka ny elo-pisorona zao pasteur tsy nandray ny andraiky ny rehefa nangalatra fanatitra ny zanany elo-pisorona de hitanao ny lozana azo azy sy ny zanany fa tena ny fahaizin'Andriamanitra maty ndray andro izy telo mianaka tonga de maty vokatry ny fa mety avetana an'ilay fanatitra fanaovana tsinotsinona an'ilay fanatitra le ohatra ny fiheverana hoe anay io ka zay tiana ianaovana azy anay amin'ny ahoana fa io anisan'ny mampikoainy sy fiangonana maro zany ange pasteur ao ny mampa misy erreur kely za zao lazako anao pasteur tsy maty antoka any ahy zany tsy mandray tsy rehefa tonga fa folo-karena ao am-piangonana tonga fanatitra tonga ny volamen'olona na mivoady na ny fanatitra inana zay anaovan'ny olona zao zay filazany ao tsy zany mandray an'io pasteur tsy zany mandray an'io komity ny mandray an'io de manisany io ny apahany kely fotsiny amin'ireny zay compte-ny sakafona herinandro fotsiny raisina io fa miteny aminao fa efa ela ny tena multimilliardaire
raha ny vola am-piangonana miditra am-piangonana no nraisiko efa elitsika ny multimilliardaire efa elitsika ny taingina V8 VX V8 reny mety roplanina sy jet privé zany mety efa nananatsika fa za fakapana ho aio tsy miditra amin'io fandrika io aleko amadio anaty an'Andriamanitra arymasina ny zava-dehibe amiko dia Andriamanitra mampiasa amin'ny ositra atao anatiko maroka de volo masitrana olona maro mitoroteny tena maresy lahatra olona mitona olona lehibe lavitra noho ny vola ny any fanahan'ny olona pasteur lehibe lavitra noho ny vola ny fanahan'ny olona ary zany no mahatonga ny fiangonako tsy de misy korotana amin'ny resabola satria za mipetraka ho modely eo anoloan'ny pasteur ako rehetra eo anoloan'ny mpiara-miasa amiko rehetra mipetraka ho modely mba ho mahitsy sy mazava amin'ny fitantanana fa io amin'ny raha vao tsy mazava amin'ny fitantanana no fiangonana amin'ny resabola pasteur Jean Anthony jerentsika fa misavoritaka fiangonana io ary io daholo maploke fiangonana rehetra mahatonga ny fiangonana miady ho président hoe za mba te ho fidina ho président ny fiangonana te ho fidina ho zao fidina ho komity resabola daholo no anatin'izany miodina ny vola za mba te ho fidina anisan're tena satria misy bizina ao anaty mba te ho komity mba te ho komity satria misy bizina ao resaka vola ao satria mizara tsy mazava pasteur za tena miteny amin'ny olona am'izany hoe tena mitondra ozina zany pasteur de za eto ampamaranana miteny an'reto mpijery reto rehefa hitanao mahitsy rahalahy ny fitantanana ao am-piangonana hitanao mazava hitanao fa misy fifoazam-panao am-piangonana hitanao fa ao Jesosy za rahalahy miteny anao tsy fa folo karena fotsiny tokony aterinao tsy ampy raha zay fa folo karena zany ianao ve manana amina miliara 200 milliards 100 milliards 50 milliards ataonao inona daholo moa zany vola zany ataonao inona zany nefa ny fiangonanao tsy miresaka ny fiangonako ertina fa ny fiangonanao mijery io ny fiangonanao tsy miloko ny fiangonanao fa potika ny ban ao am-piangonana ny fiangonanao rava ny zava-manenao tsisy ny fiangonanao netin'ny rivotra sy ny reny rano ny tafitrano firifiry ny fiangonana tokony ho ampiana ary tokony atosika amin'ny asa fitoriana filazantsara ataonao inona 50 milliards ataonao inona 100 milliards tsy ampy pasteur za tena miteny tsy ampy mifafolo karena za de mampianatra ny olona mako be da be ny olona manenjika hoe ny fafolo karena manenjika atsika le mitolo fafolo karena sy fanaritry tony zany hoe to le pasteur mpangorona fafolo karena tsy kely loatra zany rahalahy tsy aza manenjika anay am'zany fa kely loatra zany za zany tena miteny aminao kely loatra zany pasteur Antonia tsy ampy raha izany no aterinao anatin'ny fiangonana ny an'ny apôstôly nge ka ny fananany rehetra ny namidiny namidiny tany namidiny trano de naterinao amin'ny fiangonana ny ao amin'ny testamenta vaovao pasteur tena ozy izy Jesosy tamin'ilay lehilahy-mpanan-karena amidio ozy izy mifanananao rehetra de omeo amin'ny malahelo de avy anaraka amidio ny fanananao rehetra de Jesosy tsy niteny hoe de omeo any ampafolony fa ndany ozy izy omeo amin'ny malahelo de avy anaraka sacrifice zany sacrifice jerenao Zakaiosy raha vao niona tamin'i Jesosy izy de ozy izy mantsy an'i Jesosy indro ny atsasaky ny fananako izy tokony mena ho an'ny malahelo ary raha nisy zavatra olona naleko tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny jerenao zany tsisy resaka fa folo kareny zany amin'ny testamenta vaovao fa na io fananana ray manontolo na io atsasaky ny fananana zavatra zany ny ao anaty baiboly fa ny mampalahelo ange pasteur na ny fafolo karena ary tsy vitan'ny olona ao amin'ny fiangonanao ianao raha lasenabavy mijery an'ity fandarana ity za miteny anao tampamaraparanana mandoavy ianao farafaratsiny fafolo karena za tsy miteny aminao atero teo fiangonana fa atero any amin'ny fiangonanao minimum zay rehefa hitanao ny fiangonanao fa mandeha marina sy matoky fa za koa nefa pasteur fa raha io fiangonan'le olona io tsy tsisy fahamarinanao fitantanana tsy mazava fitantananao nefa ny alefanao ao de mety hitondra ozina ho anao indray mamafy amin'ny tany karakaina izy mamafy amin'ny tany karakaina na iny amin'ny vatolampy mety tsy hitondra fitahina ho anao fa jerevo ny tany tokony amafazana da ozy izy niteny Jesosy hoe ny sasany namafy teny amin'ny tany tsara sasany namafy teny amin'ny amoron-dalana sasany namafy teny ambony vatolampy izy ianao ny mamafy eo ambony vatolampy sa eny amoron-dalana sa eny amin'ny tsilo sa eny amin'ny tany tsara noho izany mila fantarinao zay tsy miteny hoe terao ty aminay
fa zay de miteny any hoe mahasoa anao raha fantatrao fa andriamanitra ny tompony arenanao, andriamanitra name volanao, andriamanitra name soflanao, name rivotra iainanao, andriamanitra name fahasalamananao, andriamanitra ny aro mivady aman-janakao. Ataovy zay tokony ao an'andriamanitra fa tsy mahantra andriamanitra ka ianao la miliardera nefa roa alina nomenao azy fa ataovy am'izay tena tokony atao. Tompo hitantsika pasteur andao faranantsika ny fotoana re ivavaky tsika dia misaotra indrindra tompo nampianatra anao momba n'izany fahamatorana, nampianatra anao androany fa ianao tsy mivazivazy, ianao tsy misangisangy, ianao tsy manao kilalao, ianao dia andriamanitra marina mahitsy, andriamanitra tsy mitavozavoza ihany koa. Mino tompo fa ndresaka nampitaina teto ny toroteny fampianarana dia anova tanteraka ny fijerin'reto anabaviko rahalako fijeryn'ity fandaran'ity ary hotahinao izy ireo mba hiakatra amin'ny fiainany, iainga amin'ny fiainany, ho tafita amin'ny zavatra zao ary tsy azon'ity volosakanana. Mankasitraka indrindra tadamalalako hotahinao ane izay tsy reverzany ten'andriamanitra any anova fijerinay misaotra tompo. Amen. Zay pasteur ny azo nafitaina teto androany mena fa voaray ndraikindrato araky ny nambarako teto mbenombeny zany dia manomboka amin'ny 1er février avy zao, amin'ny sabotsy avy zao lay fifadikanina ray volana hatrany amin'ny voalohany volana mars any izy io no mifarana. Tena teo fotoana lehibe sokoavana izy io pasteur satria tena 30 andro ifadiana hanina zay vitan'ny olona moa na ray volana na tapa-bolana na 3 andro vita ny fifadikanana na ray andro na 2 andro na herinandro dia mety foana fa hoe tena tsy ho tapaka io ray volana io hitolomana io anatreny tompo pasteur Zantony. Ny anaovana ny fotoana io moa zany dia ria Tanjombato, ria Karobato moa no tena marina. Io Karobato ianao dia misy lalana midina kely zay dia efa hitanao ny trano fivavahana vaon'ny oloko na eto amin'ny Mongoté 3 frères eto Andrefanambojanahary amin'ny sabotsy avy zao amin'ny 7 no anaovana nomboana tsy fifadikana zay pasteur Zantony. Aza mirahaté occasion fanatren'Andriamanitra sabotsy amin'ny 7 maraina etsy amin'ny espace les 3 frères Andrefanambojanahary eo ampitany Toby raha tsy mandrafa kasitrano pasteur ny tafamankhevitra ny soratra masina hitanao mihoatra ny Andriamanitra. Hotainy tompotsika menakafy toko veloma tompo.